Alleloia. Amin'ny tifana lehibe indray avana malala no ianona amintsika amin'izao fotoana noho izao a. Fa albenay tenako meno aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiembenana izay rahano amin'ny fandarana andramoka izao a, ny akiradio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiembenana ary ny groupe izay maresy izay miaraka amin'ny isan'andro isan'andro mba nototosana izao fandarana izao. Dia fahasoavan'Andriamanitra ireo amintsika tsirairay avy a, dia ny fiadanan'i Kristy hanapaka anatin'ny fontsika rehetrarehetra izay mandray an'izao fandarana izao indray androany. Dia rahabainareo a, raha tonga eto indray amin'ity androany ity a, raha androany vao tonga dia tena raisina mpifaliana sy tanandro mihitsy ianao hoe tonga soa ary maharetatra amin'ny farany. Za resy lahatra fa tsy kisendrasendra kory a nahatongavanao teto a, fa misy antony a lehibe ilan'Andriamanitra anao tonga eto androany ka dia mahay reza adin'ilay sasany hoe raha antsika eto a ifampaela anatin'ny hira, toriteny, faminavinarina ny toriteny, vavaka, famotinana ny toriteny amin'ny teny frantsay, ataontsika izay mety a mba tonga antsika ho tafiditra tsara eto a, ataontsika daholo izany ho voninahitran'Andriamanitra. Tahian Jesosy ary tsika rehetra, tsy vahiny akory ianao raha tonga eto a, fa tonga dia mba mahazahoa toerana tsara. Tahian tompo manokana lalatojo, izy niditra voalohany teto androany a, dia ho tahian'Andriamanitra mihoatra noho ny hafany ianao lalatojo a, ho atsangan'Andriamanitra izay rehetra mety hoe matoritory any amin'ny fiainanao any a, dia izy hanatanteraka izay rehetra mety tonga eo amin'ny fetra vitany maha olombelona anao, dia eo Andriamanitra nomboka anao a, izay vitany amin'ny maha Andriamanitra azy eo amin'ny fiainao. Dia tahiany tompo manokana raha latojo a, tahian Jesosy. Tahiany tompo ihany koa i ranabavy Fianarakoto a, Rosina Kodanela, Rabavilina, artisanat de Madagascar, Andoandry, Sandola, Lovely, Marina, Tiana, Irikaraka, Kodanela, Tiriral Benja, Angela Io, Andoandry, Mapiona, Erika, Mamsirandry, Angela Io, Rantalimani Charline, Gigi Carla, Adrasika Patici, Fambiazana Fitahina, Nena Maheny Soa, Rodine Marie, Kadaka, Marie Jo, Fabiola, Eliza, Andoandry, Eliana, dia ao ihany koa i Claude Aravela Arso, any Italie zany. Dia ao ihany koa Fity, Jesosy Mahery, ranabavy mihaja, ranabavy Erika io, Andrina Suzella, tahian Jesosy Mami, Rodine, tahian Jesosy daholo a, isika menakavy a, itody Raony Soa, misy voravako maro ty mantsy. Dia ao ihany koa izy koa Tojo Mikael, mezaka mafy ny tafiditra connexion ngamba miandro eo dia tafiditra voalohany a. Izy koa mbola tsy voarabako teo a, Fintso, Razana Monika, izy koa Bartel, tahian Jesosy, dia izy koa mbola tsy voarabako teo, Tina, Soameva, tonga soa sika rehetra, Lantony Irina, Samina, tonga soa daholo a, dia maharetatra amin'ny farany. Ianao zatra aloha ntsika aloha ametraka ty fotoana ty ampiaratan'Andriamanitra. Ny ranabavitsika, izy ary zao ny androany mba hivavaka fanomboana raha mba fantatrareo hoe izy ary zao ny olona mba hiteny vavaka fanomboana eto androany a, izy indray mba mahay mitsatoka an'izany a.
mbola tsy dia mibeda be izy nandray anjara teto fa andray anjara izy androany ametraka izao fotoana izao eo ampilatanan'Andriamanitra ka dia andao ary ho ampandrosoantsika ary andranabavitsika avy any Italia miaina maheno soa izy no hivavaka fanomboana ametraka ny fotoana eo ampilatan'Andriamanitra androany. Tahiny tompo ranabavy maheno soa anao ny fitenenana. Tompo pastera dia ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika mianakavy. Alleluia. Hiaraka hivavaka ary isika. Jehovah Tompo mahefa ny zavatra rehetra, miantso anao zahay, mideranao zahay, atreo izahay, noho ny habe ny voninahitrao. Alleluia. Pahary ianao, tsy toa hatrany ny teninao Jesosy misotranao izay noho ny fitiavanao anay tsirairay avy. Miankoka eto anatrehanao izahay mba hamerina ny voninahitrao Jesosy atreo izao ora sy fotoana iaranay mivavaka aminao eto izao. Atreo izahay ary ataovy matsapa ny fanatrehanao, ka sio ny fanainay, ny manodidina anay, ny connexion anay Jesosy ary ireo mpihaino anay tsirairay avy, ka sio amin'ny tana maherinao. Izay rehetra mety manelingelina sy manakana amin'ny fifantohanay aminao Jesosy dia ampanalaviro anay. Jesosy misaotranao sahady. Tsy lavorary izahay tsy mendrika satria mpanota, efa nanota, fa kosa manaiky ny hotantaninao ka mamondrafo aminay. Mamelanay mba ho madio izahay ka afaka hiaino andray izay afatra omenao anay anio. Jesosy atolotra ianao ny ora, ny fotoana, izay rehetra ataonay eto anio. Amasino izay kasain'ireo mpandray anjara rehetra atolotra anao, ary izahay tsirairay avy manolo tena aminao tanontany mba ahay hanome voninahitra anao amin'izao vavaka ataonay izao. Tanterao aminay Jesosy ny teninao hoe mivavaha kaza mitsahatra. Amen. Azo erevy aminao anay izay Jesosy, ka tsy tahaka an'izay nidiranay teto ny voanay eto. Ny voninahitra dia anao irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy maheno soa tsika. Mahafinaritra be mihitsy mijery ny sariny satria hitanao mihitsy olona misy fifaliana, olona manana tsikitsikim-pifaliana, olona faly. Mahafinaritra fa dia tahiny tompo ianao Andriamanitra manankiream-pahasoavana mamy fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto. Dia ampatsivina antsika rehetra fa nareo rehetra mijery ireo koa dia misokatra ao anareo zany toerana zany raha mba te handray anjara ireo zany mba te hanao vavaka fanomboana ohatran'ny ranabavy ohatran'ny vavaka matsiro be nataony ranabavy niaina maheno soa teo dia afaka mandray anaiza na iza toerana misy anao. Izy zao iny avy any Italia zao izy niteny tamintsika iny, dia afaka mandray anjara nareo amin'ny vavaka fanomboana. Dia mahereza samita iny tompo isika rehetrarehetra. Zao tsika dia hiaino famotinana ny toroteny omaly. Tsy haiko na omaly na oviana no mety hoe natao ny fity miara-mihaino moa tsika. Alleluia. Dia andao ary ampandrosoantsika fity amin'ny famotinana ny toroteny dia aveo tsika hiaino hira itotsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra indray rehefa avy eo. Fa miaraba ny anabavy mamia aloha raha Jonathan soa ofisialy itina hony IRB tina ihany rakizy tina double ndray zany etsitsika azy zany. Eliana Berthe ça va. Dia arabainy ranabavy Berthe fa anniversaire ny ranabavy Berthe androany dia ho tahiny tompo any ranabavy Berthe dia ho ataon'Andriamanitra aminao zay mihoatra lavitra anao zay rin'ny fonao. Dia mifanatera amin'ny ankonanao ranabavy Berthe dia efa mahatra amin'ny andro iainanao anie fa soavin'Andriamanitra sy ny fitahiny hiraraka tsy manapetra ny famindram-pony eo amin'ny fiainanao ranabavy Berthe. Dia afaka miaraba ny ranabavy Berthe koa tsika rehetra fa anniversaire ny androany dia moa efa mba fataontsika dia ando andry tahiny Jesosy mama Valentina, Verselina, Tina efa narabaiko teo, Erika. Misy Tina double dia misy Erika double, io koa Erika. Alleluia.
dia dao ary rindra opa tahiny tompo isika zao tokoro tahiny jesosy na elona ihany koa tonga sotsika rehetrarehetra dao aloha tsika ary iano famitianantsika araka amin'ity dia avetsika hiditra amin'ny hira dia avetsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Meno finaritra aritsika tsirairay avy tahiny tompo ary fity anao ny fitenenana. Alléluia. Frères et sœurs, c'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mardi 7 juin 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Sandola. Le verset que nous allons lire se trouve dans Hébreux chapitre 1 versets 10 à 14. Hébreux chapitre 1 versets 10 à 14, au nom de Jésus. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Amen. Alléluia. On va s'arrêter déjà ici au verset 12. Donc ici, on nous dit que le monde, c'est comme un vêtement. Ça va périr, ça va s'abîmer, ça va se déchirer. Et c'est vraiment ça, les vêtements. Nos vêtements qu'on portait quand on était petit, on ne les porte plus maintenant. Soit parce que c'est déchiré, soit parce que c'est abîmé. Et c'est pareil pour la nourriture aussi. La nourriture, au bout d'un moment, ça pourrit, ça moisit et ça se désintègre. Mais Jésus, lui, c'est toujours le même. Jésus, il ne change pas. Jésus ne devient pas de plus en plus faible au fil des années. Et Jésus n'arrive plus à exaucer les prières. Non, Jésus, c'est toujours le même. Que ça soit sa puissance, sa force, et que ça soit aussi son amour pour nous. Jésus, il est toujours amour. Alléluia. Et il exauce toujours les prières. Alléluia. Sœur Sandola, elle a fait un témoignage. Quand elle était petite, elle était vraiment très impliquée dans la prière. Elle priait beaucoup et elle allait à l'église et elle aimait faire ça. Mais ensuite, quelques années plus tard, elle a commencé à se désintéresser de la prière et elle ne se préoccupait plus de Jésus, etc. Et donc elle a continué sa vie dans le monde. Puis plus tard, elle a décidé d'aller à Koweït. Elle avait voulu aller à Koweït et quelqu'un lui a conseillé, quelqu'un lui a dit « Oh, je connais une femme, c'est un peu une sorcière, mais je pense que ça va. » Et donc Sœur Sandola, elle est allée la voir pour lui demander de l'emmener à Koweït, pour lui demander à ce qu'elle puisse aller à Koweït. Et donc cette femme, cette sorcière, on l'appelle la Niendrabe. Et donc cette sorcière, elle lui a dit « D'accord, je vais faire en sorte que tu ailles à Koweït, mais à une condition. Il faut que tu arrêtes de manger des œufs. » Donc Sœur Sandola, elle a accepté. Elle a dit « D'accord, je vais arrêter de manger des œufs. » Et donc, elle a réussi à aller à Koweït. Parce que le diable, il arrive à faire des choses. Il arrive à faire quand même quelque chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand elle est arrivée à Koweït, Sœur Sandola, elle avait eu un très mauvais patron. Un patron très impulsif et qui s'énerve très très souvent. Et en plus, son patron lui a empêché d'avoir son téléphone. Et donc elle ne pouvait pas avoir de contact avec sa famille. Et donc elle s'est retrouvée complètement séparée de sa famille. Parce qu'en fait, c'était à des faux dieux qu'elle avait demandé ça. Et pourtant, tout ça, ça lui est arrivé, mais pourtant, elle a arrêté de manger des œufs. Elle a bien respecté la condition de la Niendrabe. Mais le problème aussi, c'est que des œufs, on en trouve dans beaucoup de nourriture. Avec les œufs, tu peux faire des œufs sur plat, des omelettes. L'œuf, tu peux mettre avec un peu de tomate, tu peux faire une salade avec. Et les œufs aussi, ça se trouve dans les gâteaux, ça se trouve dans le pain, ça se trouve dans beaucoup de choses, dans beaucoup de nourriture. Donc c'est très difficile de respecter ça. Mais même si Sœur Sandola, elle a respecté ça, elle n'a quand même pas pu être en contact avec sa famille. Parce que le diable, il n'aime pas ça. Il n'aime pas que l'amour règne entre les gens. C'est justement pour ça qu'il a mis ces règles, ces gestes barrières pour le Covid. Il a dit, 1 mètre de distance pour éviter d'attraper le Covid. On ne se fait pas la bise, on ne se fait pas de câlin. Parce que le diable, il n'aime pas ça. Et donc une leçon, c'est que l'idolâtrie, ça ne te mène à rien. Ça ne te donnera rien. Mais donc après, Sœur Sandola, elle s'est rappelée de son enfance. Elle s'est rappelée de l'amour qu'elle avait pour Dieu et donc elle a changé. Alléluia, elle a donné sa vie à Jésus et Jésus, il l'a reçu.
Alléluia, parce que Jésus, il l'a toujours aimée. Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, au fil des années, il l'a toujours aimée. Alléluia. Donc Jésus, on voit bien qu'il ne change pas. Mais nous, notre problème, c'est que on change. On change beaucoup avec Dieu. Mais nous, on doit faire le contraire. On doit toujours s'accrocher à Dieu. Et c'est bientôt la fin, que ce monde sera bientôt détruit. Mais si on ne s'accroche pas à Dieu, on sera détruit avec le monde. Mais si on reste avec Dieu, on ne sera pas détruit parce que on sera avec lui et on sait que Dieu, c'est le seul qui reste éternellement. Alléluia. On va lire ensuite le verset 13 à 14 de Hébreux chapitre 1 au nom de Jésus. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Alléluia. Cette parole, donc, ce n'est pas pour les anges, parce que les anges, c'est des esprits au service de Dieu. Et voilà, c'est eux qui servent Dieu au ciel. Mais cette parole, déjà, elle est pour Jésus, parce que Jésus, en ce moment, il est à la droite de Dieu. Alléluia. Et nous aussi, elle est pour nous, cette parole. Donc si nous, on est face à des problèmes, on est face à des combats, on est face à vraiment beaucoup d'épreuves, on n'a qu'à aller à la droite de Dieu. Alléluia. Et Dieu, il fera de nos ennemis notre marchepied. Alléluia. Donc Dieu, il dit que c'est pour les héritiers du salut qu'il dit ça. Et nous, nous sommes les héritiers du salut. Alléluia. Donc nous, on doit aller à la droite de Dieu. Romains chapitre 8, verset 17, nous dit au nom de Jésus, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alléluia. Donc, si on souffre avec Jésus, si on accepte de s'accrocher à lui toujours, eh bien, à la fin, on sera glorifié avec Jésus. Alléluia, on sera héritier de Dieu. Alléluia. Et donc, si on s'accroche à Dieu, on sera glorifié. Et donc, toi, ne change pas. Peu importe les circonstances, ne change pas. Parce que si tu changes avec Dieu, si tu changes dans ta spiritualité, il y aura des moments où tu vas gagner et il y aura des moments où tu seras vaincu. Mais si tu t'accroches toujours à Dieu, si tu restes toujours debout et si tu restes toujours le même, tu seras toujours gagnant. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est garanti. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 7 juin 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alleluia. Makasitraka ihany koa ny fitya atao anatin'izay famotinana amin'ny teny frantsay zay dia Andriamanitra manankirefa namaly fitianao dia tongava amin'ny ambony indray dia anandratranao sy anosotranao foana Andriamanitra fitya dia matokia amin'ny asan'Andriamanitra na dia amin'izao fahatandranao zao ary fa sitrak'Andriamanitra zany. Alleluia. Dia mankasitraka anareo ihany koa mankasitraka an-dry zareo fa mahafinaritra be ny teny mamy izay ataonareo. Dia tahin'ny tompo dia isika rehetrarehetra. Koda Léonie, Betty Rolande, izay koa mbola tsy voarabako tao anatinareo tao ambonimbony tao. Yama, tahin'i Jesosy. Alleluia. Eny ary, zay ny hoe fa hiditra tany amin'ny tenin'Andriamanitra isika orinany ity izy ity. Ao anatin'ity ity zany maka toerana tsara dia maka baiboly fa ian'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra be isika araka amin'ny ranavavitsika Angela avy any Chine amin'ity androany ity. Ka dia mino finaritra ary isika rehetrarehetra. Efa mahatonga tao anatin'ny vavanao ve sy fahatsiarovanao hoe zany hoe soy ihany Jesosy fa teo soy ihany Jesosy fa namonjy antsika fa raha zany dia efa tsy fantatra intsony ny toerana izay misy zay. Dia araka atsiarotsiaro izany tsika hoe soy ihany fa teo ianao Jesosy. Halleluia. Amen. Mino finaritra isika tsirairay avy. Sa quando puro zava
lalu Nisaka Nambabuani Irini Fangkapana Angkiti Suyan Vova Ifa Pediabe Niti Sutami Nilalaku Nikire Satire Tani Tispite Tisipalu Anurutuni Tukuniata Anche iti Suyan Buvana Suyan Fatayano Suyan Panisiano Suyan Fataputang Javatena fitaka Fieremana Fituki sampi Avuna avuna Fialunana Tuitamarut Imanudina Tuetatima munuhuluna Anche iti Suyan vuvana Nilalakuwa mahatuk Timampana Tatiana Suyani Tantana Suyan Patayano Suyan Tatiana Suyan Pataputang Suyan Patayano Suyan Andiamantu manilizankuwa wanaitsara yavetu amititwera niti amitikitoniti Andiamantu Yesaya nao ikamtifutoniti azagela isna iraya za tihareni anara nao kasuni puni pana inai atapa ni fiti nao atapa ni fitiava nao uninda funa wa Andiamantu kumbula yana na isana Suyani Jesus Suyani Jesus Fanyantana Suyani Jesus Fananur Charikana Naura Alléluia. Soratsika an'Andriamanitra izany iry zany zay rehetrarehetra nitovitovy taona taminay mba dia tiatian'ny niriny daholo Alléluia. Satria tsy zany niriny taloha dia mampatsiahy an'izany ihany koa dia avy koa mampatsiahy andro hoe Jesosy tena soa ihany Jesosy fa satria taloha izy iny tsy ho an'i Jesosy fa ho an'ilay olo tian'ilay olona fa niova fo izy dia novainy amin'izay hoe mba soa ihany rehefa nisy an'i Jesosy. Alléluia. Fa tsara iny iriny
mampite hisotra an'Andriamanitra hoe soa ihany tokoa Jesosy fa tena teo ianao fa raha tsy teo moa zany ianao a dia tsika reto dia efa tsy lambotsy tsy lambavy sy gadra-lava sy katrami daholo angamba sy marary fadiran'ovana mahantra tsy nisy ohatr'izany fa soa fa teo Jesosy. Halleloia. Isaorantsika azy a izany. Hiditra hatrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Efa niany tamintsika teo hoe ranabavy Angela io nitondratsika ny ten'Andriamanitra dia andao ary ampandrosoantsika izy a. Avy any Chine izy no hitoriteny amintsika eto androany dia inoko fa dia akafy ianao a hiaino tsara. Halleluia. Sotra azy milosa ady amin'ny fandraisana anjara dia mahazaho hery isika rehetrarehetra. Dia rehefa vita moa ny toriteniny dia verina eto ahako tahaka ny mahazatra ihany mamelabelatra ny toriteny dia menofinaritra tsika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Fiadanany tompo amintsika mianakavy tahiny tompontsika rehetra, tahiny tompo manokana koa pasteur mianakavy amin'izao anio izao. Ten'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika moa dia hita ao amin'ny bokin'ny Kolosianina 3:17-20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ao ambonin'izany rehetra izany fitiavana izay feno fahatanterahana ary aoka napaka ao am-ponareo fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany ny antsoina anareo tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Halleluia. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany ry hava malala dia ahitantsika ilay fitiavan'Andriamanitra teny amintsika fa tokony ho ataontsika ambonin'ny zavatra rehetra izany fitiavan'Andriamanitra izany. Fitiavana lehibe natolotr'Andriamanitra antsika isan'andro ry havana ary tsy vidim-bola izany na hoe tambazan'Andriamanitra arena be tsika vao ity anazy fa maimai-poana izany fitiavan'Andriamanitra isika izany. Ka ahoana moa ny tsy hitiavantsika an'Andriamanitra ry havana, Andriamanitra izay manolotra fitiavana lehibe maimai-poana ho antsika tsirairay avy reto. Anjarantsika ry havana no mandray izany fitiavana rehefa atolotr'Andriamanitra itsika izany. Ka raha tiantsika Andriamanitra ry havana dia ilaina koa izany hoe valopity omentsika an'Andriamanitra izany. Aza miandry fitsapana na hoe hiandry fahoriana tsika izay vao hiantso ny anaran'Andriamanitra ry havana fa asehoan'Andriamanitra koa ilay fitiavana any anatintsika tsirairay avy. Mila fandeferana sy fiantrana be izay vao mahavita an'izany hoe manome izany fitiavana an'Andriamanitra izany tsika. Avitantsika zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ilay fandeferana any anatintsika, ilay fiantrana izay ananantsika indrindra moa fa raha indraindrayntsika io fitiavana an'Andriamanitra io ry havana dia tena feno fifaliana ny fiainantsika isan'andro izany. Jesosy ny fototry ny soa sy ny arena rehetrarehetra ao amin'ny tompony fahasoavana ka valopitiana ao indraindrayntsika ry havana. Izay valopity avy amin'Andriamanitra io fa tsy avy amin'ny olombelona akory. Manana fiainana mandrakizay ao amin'ny tompontsika, izay no andraindrayntsika tsirairay avy reto. Ary Andriamanitra dia miresaka amintsika foana isan'andro, indrindra manavao ny famindram-pony amintsika. Aza adinontsika tsirairay avy izany fa izao fiainana iatrehantsika izao dia mbola no fahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao antsika tsirairay avy reto. Ka tokony hiomana tsara tsika tsirairay avy reto ry havana. Manana fotoana maro sika, aoka ho haintsika ny andamina fotoanantsika, alamin tsara ny fotoanantsika amin'ity andro mpiainantsika ity. Atokana ary ataovy ambony laharana, atao voalohan-lisitra mihitsiny ilay fotoana izay omentsika an'Andriamanitra. Aza fangaro amin'ny fotoanantsika andavanandro, aza fangaro amin'ny fotoana amin'ny hafantsika na ny olona hafa sy ny manodidina antsika. Araraoty ry havana ny andro anaovan-tsoa, araraoty ny havana ny izay fanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay mialony zavatra rehetrarehetra. Mila miezaka hatranintsika na
na inona miseho na inona midona ny fiainantsika ry havana dia Andriamanitra foana izay nitanjona ao am-pontsika tsirairay avy. Fotoana tsara omen'Andriamanitra antsika izao, mbola manana fotoantsika iainoana ny teniny, mbola manana fotoantsika iainoana fiderana mahafinaritra sy fandaharana maro, ka manana ny fotoanan'Andriamanitra ararotsy izany ary raiso amin'ny mpifaliana, raiso amin'ny mpitsikina. Izao fotoam-pahavelomantsika izao ry havana, fa fahasoavana lehibe ho antsika tsirairay avy omeny tompo antsika izany, ka samia vonina lalandava tsika tsirairay avy reto amin'ny asan'Andriamanitra izay napetrany amintsika. Itsika dia zanak'Andriamanitra, ka sainy ny zavatra rehetra any ambony, hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny zavatra ety ambany tany ety ihany, fa efa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Izany no mbola voasoratra ao amin'ny bokin'ny Kolosiana ry havana. Ka rehefa iseho amintsika Kristy any aoriana any dia hiara-miseho amin'ny voninahitran'Andriamanitra koa tsika izay mpanatanteraka ny didiny. Teraina Jesosy ny amin'izany teny nomeny antsika izany. Halleluja, amen. Halleluja. Tena manetanetana be izany misy halleluja, misy herin'ny Pentecoste be mihitsy izany raha napavy Angela. Taloha moa tsy dia tena ohatr'izay ny feo, fa rehefa vita ny Pentecoste dia ohatr'izay ny feo any raha milina reo mihina fa tsisy natoro fa na tezeka torotoro teo ary to dia taitra. Halleluja, manetanetana tsara isaorana azy izany fa zava-dehibe tokoa ny zava-bitany teto androany dia ny asan'Andriamanitra izay netiny anjara asa fanompoana izay netiny teto dia ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Mankasitraka indrindra raha napavy Angela io dia Andriamanitra manankiray pasoavana ane hamaly fitianao, Andriamanitra manankiray pasoavana ane hamoky zava-tsoa amin'ny fiainanao dia hanandratra foana izy dia hampahery anao foana izy dia hampiasanao foana ihany koa izy. Halleluja. Misaotra indrindra fa dia voaray ny hafatra fa ahoana tokoa ny fotoanantsika. Ohatrany ahoana ny zavatra hoe atolontsika an'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa naneho fitiavana antsika dia ny tsara indrindra sy ny lehibe indrindra ny tonga dia nataony. Tonga dia nomeny antsika Jesosy. Halleluja. Dia tonga dia mpafany daholo ny fahotantsika. Halleluja. Dia tonga dia nisokafana antsika rehetrarehetra amin'ny lanitra. Halleluja. Dia tonga dia andepasany dia mbola ety an-tany dia andepasany anjely miambina antsika, andepasany fanamasina mampianatra antsika mba hafantatra ny lalany mba hahatonga antsika ho any amin'ny mandrakizay. Izany fitiavan'Andriamanitra antsika daholo. Ary ny zavatra rehetra ry havana rehefa olona tenin'Andriamanitra hoe Kolosiana 3:7 dia ny 7:10 no vakiny. Aroka ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fafehy ny fahatanterahana izany. Halleluja. Aroka napakaom-ponareo ny fiadanana Kristy fa ho amin'izany ny antsoina anareo ho tena iray, aroka ho feno fisaorana ianareo. Eo amin'ny resaka fitiavana no hijanonantsika androany. Hoe tenin'Andriamanitra hoe ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fafehy ny fahatanterahana izany. Andriamanitra dia tanteraka ary anisan'ny antony mahatanteraka an'Andriamanitra dia satria Andriamanitra fitiavana. Halleluja. Fafehy ny fahatanterahana izany. Ary ny zavatra nataon'Andriamanitra, halleluja, dia fitiavana antsika avokoa. Jerentsika ry havana mba tena fitiavan'Andriamanitra antsika nanomboka tamin'ny isian'ny zanak'olombelona. Nieritreretin'Andriamanitra daholo aloha. Halleluja. Tena nataon'Andriamanitra mihitsy izay hahatonga ny fiainantsika olombelona reto tena hoe tena hoe mahateonina, tena hoe fiainana tena confortable, fiainana tena mampiadana, fiainana tena mahafinaritra. Tsisy nahavelan'Andriamanitra mihitsy, tsy niomby na niosy na niondry no nijeren'Andriamanitra akaiky fa isika olombelona. Nataon'Andriamanitra teo daholo aloha ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Izay ilaintsika rehetra ao amin'ny fiainantsika dia nataony teo aloha ny mazava, mila fahazavantsika, mila mazava tsika.
dia nasiny amin'izay ny ranomasina, nasiny amin'izay ny ranomandry, nasiny ny zava-mananaina rehetra tetỳ amin'ny teny amin'ny lanitra ambony, teo amin'ny tany, tany ambanin'ny rano. Dia tena nasiny ny zava-maitso isan-karazany, ny fihinana. Nasiny koa ny zavatra tsy fihinana fa mamerivero amin'ny maso, voninkazo isan-karazany. Mahafinaritra fa ny fitahian'Andriamanitra ny fiainantsika. Ny biby rehetrarehetra nataony napetrany tao amina saha anankiray tsara tsy nisy ohatr'izany. Izany zavatra izany nataon'Andriamanitra amin'ny fitiavana, tsy nataony kitoto ary tsy hoe nomeny takany hoe trafokena ome mahery ho fomba fiteny malagasy, fa nomeny ampitiavana be mihitsy. Dia jerenao tsara no ariny amin'izay zanak'olombelona efa namatina zavatra vonona satria tiany, ary mbola nomeny ny amin'ny maha-Andriamanitra tanteraka azy. Nisa fito mantsy dia isan'ny fahatanterahana, dia 7 andro nataony tao anatin'ny herinandro, dia mbola inona ihany nataony vao vita aloha ny zanak'olombelona niaina an'ireo zavatra rehetrarehetra izay efa nataony, dia tonga dia nomeny fitsaharana tamin'ny andro faha-7. Hitanao ry havana, ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika dia fitiavana avokoa no tao ambadika ireny. Dia Andriamanitra koa miteny amintsika androany amin'ny Kolosiana hoe oka ny zavatra rehetra ataonareo, oka ambonin'ny zavatra rehetra asio fitiavana. Ny zavatra rehetra rehefa atao ka asiana fitiavana dia mahafinaritra be daholo. Ary Andriamanitra dia mahatsapa ary tsapantsika fa raha ifamaly fity mifamaly olo fomba fiteny mahatsara fihavanana, fa tsika veravana avita maly fity an'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra miteny hoe ataovy ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana. Tsika ve dia avita amaly an'izany fity nataon'Andriamanitra antsika izany, izany fikarakarana rehetrarehetra nataony izany, tsy ho avalintsika izany. Fa izao ninona kosa zavatra ataontsika na kely na be dia ataovan'Andriamanitra ary ataovy amin'ny fitiavana. Alleloia. Za rehefa mieritreritra hoe amaly fitian'Andriamanitra izany dia ohatrany mbola vao eritreritra izany dia menatra hoe Andriamanitra inona moa izany sy ity zahakely ity no mba zavatra azoko hamalina fitianao. Ary indrindra mijery ny olona ato anatin'ny Baiboly, ireo olona natao nosoratana mba hianarantsika ireo, dia menatra ianao. Raha mahita ny faneho-pitiavany ny olona rehetrarehetra an'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly tao, dia izao zavatra iainantsika izao tsy makaiza. Ary izany ny zavatra tokony eritreretintsika hoe araka ny tendrana bavy Angela io teo, tena tokony eritreritra an'izany tsika hoe za ty ve mba manome fitiavana an'Andriamanitra. Inona ny anjara fitiavana mba omentsika an'Andriamanitra? Hoy izany ny bavy Angela io hoe ny fotoananao amboary izany zavatra hoanina fotoana ho an'Andriamanitra izany ataovy miavaka. Marina izany. Ny zavatra rehetra atao an'Andriamanitra dia ataovy miavaka, ataovy ampitiavana, satria tsy mbola nisy zavatra iray nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika fa tsy ampitiavana. Na sy ny fitiavana, ny fahamonjenantsika izany nge raha minaka fitiavana. Jesosy nanome fitiavana antsika izany zao tena Jesosy hoe ny sakaiza izy tena sakaiza tokoa dia tena mahafoy mihitsy ny ainy. Dia mieritreritra foana hoe raha hamaly fitian'Andriamanitra tsika, ahoana ary? Inona ary izany ny zavatra ataontsika? Fa vao mieritreritra ny olona amin'ny Baiboly fotsiny dia mahita ny zavatra mba ataonao hoe mba vokatry ny fitiavanao an'Andriamanitra, mba hoe profo fitiavanao an'Andriamanitra, dia hita fa kely sy bitika ravana. Misy fotoana ny zanantsika any am-pianarana, ohatra rehefa fety de mère na rehefa fety de père na ohatr'izany, dia manao zavatra kely zareo any am-pianarana any na ato an-trano ihany koa. Izao manana ny zanaka anankiray finoana kely iny tia manao asa tanana izy, tia manao zavatra ohatra hoe
mena carton io izy manao dia mambobotra zavatra dia avy tany zavatra tsara be mihitsy le carton reny no tany sarina trano tanàna dia tambola kely dia manao zavatra eo izy dia kolikoly eny dia vita dia atolony anay atolony aneny tonga avy any zao ilay zanakay tamin'ny fety de mer dia misy bouquet de fleur kely zay dia isaky mihetsika kely izy dia miezaka zay maman je t'aime maman dia mena kely indray le izy dia iny averina dia le izy misy sarisary mba ataony misolitilitika kely amin'ny encre kely eo je t'aime maman bonne fête maman dia iny ny atolony antsika fa mamy iny sa tsy mamy tsisy atakalotsika an'iny tsy misy atakalotsika an'iny nefa le izy iny kely zavatra ary ka mampijery dia iny koa hoe dia ho tiany ary na itsika ary rehefa lehibe mahita ny asa tanantsika taloha dia mety hoe ratsy rangaza ny asa tanako taloha zany lehibe tsika mahita hoe tsy zao hoe mba nomeko an'iny sy dada fa ineny sy dada nahita hoe tena tsara satria maniny misy fitiavana tao amin'ny fitiavana ny zavatra tao rehefa atao amin'ny fitiavana na dia kely aza na singa ambony-kazo iray ary nomenao an'eny rehefa fety de mer fa ataonao amin'ny fitiavana fa mahakasika foana mahakasika be foana rehefa aneo fitiavanan'Andriamanitra tsika dia ataontsika hitany mihitsy hoe zavatra ataontsika alleloia ny zavatra ataontsika dia tena ataontsika ho voninahitra izany dia ataontsika tsara be mahafinaritra zao misy anavavy zay teto resaka tamiko maty faly be mihitsy ny am'izy izy pastera fa ato an-trano kosa izy nasiako hevitra anankiray ataoko fivavahana fotsiny ataoko fanaovana fandarana fotsiny atolotra anaovako asan'Andriamanitra fotsiny dia io le hevitra nasiany voninkazo kely dia karakarainy tsara fitiavana ny ambadika izany io anao tsy laitra io fa rehefa nolotra amin'ny rehefa eo amin'Andriamanitra ianao da didiko mihitsy ny ranambavy fianarako teo tantara taminay izy rehefa ao an-tranony ao tamin'izany zany azo moa zao hoe veto ranambavy lalahy miaraka aminazy fa tamin'izany izy rery no manaraka fandarana dia rehefa tonga ny fandana dia mahafantatry ny ankizy hoe tsy azo elingeleny neny fa mivavaka dia mijery telefônina dia mivavaka alleloia maninona zany manolotra mametraka fotoana ho an'Andriamanitra ozy raha latody zay nahitany iny compteny voalohany tamin'izany za zany ry namako io sady miteny aminareo fa isaky ny amin'ny sivoka hatramin'ny 10 dia tsy ho hitanareo eto motsy aloha fa mivavaka alleloia na finaritra azy teny raha latody zay anaty compteny any inona moa zany zao zany manokana zavatra ho an'Andriamanitra dia faly anehontsika fitiavana alleloia zay moa nitondranana bavin'Azalahy io an'ilay toloteny dia zay nidirako hoe amaly fitia aneo fitiavana an'Andriamanitra dia Andriamanitra tena faly rehefa anehontsika fitiavana ary ny olona rehetra tao amin'ny baiboly tao tsy niafina fa naneo fitiavana an'Andriamanitra ataony zareo hitan'Andriamanitra hoe tena tiany Andriamanitra alleloia ary ao amin'ny baiboly ao misy olona tena hoe Salamo 73:28 antsika tsara Asafa nataon'ilay tanin'ilay lanitra mihitsy fa ny azy dia ny eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara azy alleloia tsy hoe nateo ny vadiny teo ny havany teo ny zanany dia niteneny teo anaty n'Andriamanitra sy ny olona nanoratany Salamo iny Salamo 73:28 raha izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara alleloia izy Davida ny amin'ny Salamo 120 tian'Andriamanitra daholo zany olona zany Salamo 120 ova kitsika kely le 73:28 soratana amin'izao dia aloha vakitsika le izy ozy izy Asafa hoe
iza no any an-danitra irany ohatran'ity le irany TMI misy an'ity le rahalahy le ohatrany somary manifinify zay izy le manao solomaso iny tamin'ny oramasina itosy iza no any an-danitra fa tsy misy aty ambony tany iriko takanao na de levina zany nofoko sy nofoko de mbola batolampony foko tsy anjarako mandrakizay Andriamanitra idro very zay lavitra anao aringanao zay rehetra mitsangajanga sy mafo ianao fa iza de neo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ianao tsy vatomponao ataoko ariko mba ilaza ny asa rao rehetra ny safidy ny eo akaikin'Andriamanitra rehetra hiasapa tamin'ny andro rehetra niainany salama efatra amin'ny valopolo hoy Davida hoe Davida aloha dia tsy maintsy voateny foana any amin'ny salama efatra amin'ny valopolo andininy fahafolo ny indray andro akianjanao dia tsara noho ny hariva aleoko mipetraka amin'ny tokony ambaravarany tranon'Andriamanitra zay mitoetra ny anday an-dratsy fanahy ray andro eo akianjan'Andriamanitra ny Davida tsy natakalo ny hariva any ambadimbadika any na misy inona any na misy kerimesy any na misy famadiana any na misy varobemenaka any na misy spectacle any na misy fetim-pianakaviana any na misy brocante any na misy foara any na misy inona avy le zavatra mety afaka takalony na misy baolina kitra tena hoe tena finalany tsy fantatro avy sy tena na misy zany arivo ary any tsy atakalony Davida andray andro anatrehan'Andriamanitra zany nany amin'ny Davida ny fitiavan'Andriamanitra misy lehilahy anankiray ao am-baiboly ao Etiopiana izy noho ny fitiavany Andriamanitra fitiavany an'Andriamanitra dia navita mandeha izy mahery ny 4,000 kilometatra miainga avy any Etiopia hatrany à Jerusalema 4112 kilometatra andehanany izy amin'ny tsy hoe mandeha TGV fa mandeha soavaly sy kalesy raha be indrindra ny soavaly sy kalesy zany 720 kilometatra zany 30 kilometatra zany raha be indrindra ny afanganam-pandehany zany dia mafantatra hoe firy volana vao tonga fa zany fitiavana ataony tamin'ny fitiavana tsy hitany zany hoe 4000 kilometatra zany fitiavan'Andriamanitra tsika anao kilalao kely samy hoe nareo manoratra miteny izay mba hatadidinareo an-tsainareo ao hoe olona naneho fitiavan'Andriamanitra tao amin'ny baiboly tao ohatra zany zao misy an'le Etiopiana ny azy nandehanan'ny lavitra be mihitsy anatoniny an'Andriamanitra fotsiny iasafa ny fidy eo akaikin'Andriamanitra Davida ny tena andro arivo ary tsy atakaloko ny anankiray anatrehan'Andriamanitra samy hoe mba miteny tsika ohatra miteny zany nareo Elia dia inona le hetsika nataony Elia ohatra mba manao kilalao kely tsika mba sady mba mamolavola kely ny saintsika alleluia zany hoe Abrahama nanolotra ny zanany zany zao ohatra hoe Abrahama nanolotra ny zanany Elia nafanina dia nafanina ny fony zany hoe izy Abrahama le tiana le tenenina fa tsy Mosesy ngamba le tiana le tenenina io ry Angela sy Suzelle fa fitiavana an'Andriamanitra sao zany io Abrahama Elia atsorany Elia nandeha tongotra elabe zany mihitsy Abrahama Iabela nanao fanatitra fitiavana angery avan'izany misaotra ny aloha evela nampavy Saondra Marta misaotra ny ama ao ambadiky reny olona reny zany dia arak'ile tenin'ny Kolosiana to hoe le fitiavana ny ambony indrindra mariny fidiainao an' Jesosy vehivavy nanolositra menaka zary bidian'i Jesosy mary daholo zany alleluia
mahafinaritra be ke mamaky azazy teninareo marina anazy atoy sy sotiny volony mari daholo zany mari le ray daholo zao le teneninareo hatramin'ny mari zao reo alleloia natana elona tsy misy fitaka zavatra tenentsika eto zany de hoe mosesy andeha haka ny zanak'izy re zany koa tena fitiavana angezabe zany hoe tena vitanao zany tsy ho an'ny tenanao fa ho an'ny olona efa fofonja voagadra tary efa-jato taona tary vehivavy nanosotra menaka ny Tompon Jesosy Maria le voalaza riam-polo zany misaotra ny Jonathan mosesy ny fady anina 20 andro zany tena fitiavany zany halleloia Daniel tena marina le tiana rakoto arzaka sadraka tsy mesaka sy Abednego tena fitiavana be ny ao ambadika re fijoroany re halleloia ry havako zany ny fitiavany tao am-baiboly tao sadraka sy mesaka misaotra ny fampiolana misaotra ny tojo ary mitovy zatra tenenareo menata to dia miara mitotona mihitsy miaraka amin'ny niambo halleloia John nampanao batisa misaotra ny Berta Zakaiosy misaotra rindra ao ambadika reny tena voalazan'ny Kolosianina teo halleloia oka ho amboniny zany rehetra zany ny fitiavana zavatra rehetra natao zany de ambony indrindra ao ambadika iny Zakaiosy ve Zakaiosy halleloia Estera misaotra ny aina Petera nanino ny Petera fitiavany rotanin'omby tena marina Jakoba nitolona tamin'ny anjely fitiavana an'Andriamanitra daholo zany Paul koa tia an'Andriamanitra eny havana misaotra anareo mahay baiboly be daholo nareo sady manako tenenina daholo mahafinaritra marina tsisy diso ny voalazana rehetrarehetra fitiavana daholo ny ambony indrindra tamin'ireny zavatra rehetra nataon'olona rehetrarehetra Davida moa dia tia anareo Job anitsy Job nitolona tamin'ny anjely fa Jakoba tsy Mosesy namboatra samy fiara fa i Noa halleloia ny zavatra rehetrarehetra atao dia oka ao ambon'izay dritry ny fitiavana ataovy asio fitiavana mamaky baiboly ianao asio fitiavana ataovy amin'ny fitiavana aza mba manao an'izany hoe zahako hamaky baiboly tsy maintsy vitako mamaky an'ireo baiboly reo indimy tsy maintsy mavita mamaky baiboly dia avy anao hiteny amin'ny Facebook hoe za zany tena vita namaky baiboly indimy ny famakiana baiboly rehefa ataonao amin'ny fitiavana matsiro sady mamy misy fomba anankiray famakiana mampio ny baiboly zay mba tena tiako izy rehefa mamaky baiboly dia midy amatrano izy dia rehefa avy eo izy mamaky an'iny baiboly iny bongo maso izy mamaky baiboly dia tsy maintsy misy zavatra zarain'izay aminay tantara ao baiboly eo mahakasika mahafinaritra be anazy fomba famaky an'ny baiboly dia toy izy neny atao amin'ny fitiavana fa tsy atao hoe tena ty moa zany dia tsy maintsy hovakiana baiboly matevy-be ty halleloia Enoka Paul sy Silasy Jonathan sy Davida zany halleloia ry havana vity zay ny olona ny tantarentsika tao amin'ny baiboly ary ny anao zao ohatry ny ahoana no mety fomba anehoanao fitiavana an'Andriamanitra raha ianao ny anontaniako ny tena marina karaka ny tegna za rehefa mieritreritra zany hoe Jesosy inona moa ty mba ho ataoko miohatra amin'izany olona rehetrarehetra nandeha tongotra nandeha soavaly 4,000 kilometatra mandalo tany efitra nefa Etiopianina mitovy amiko ihany Afrikanina ohatranay ihany 4 kilometatra mba vitako Jesosy raha hoe andeha tady anao tokoa 4
tena kely ny vitatsika. Kely ny vitatsika nefa misy azo ataotsika. Misy azo ataotsika. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona 4:20. Sika zany tsy havita ny vitan'ireo olona teo alohantsika ireo. Ary Jôba zany no fitiavan'Andriamanitra zao mihitsy teneny. Na dia hamono anazy izy tsy maninona zany. Itsika misy fotoana vao mandalo adika dia latsika ainga an'Andriamanitra izany hoe mba mivavaka. Saotra ranabavy. Ohatran'io zavatra io zao ataon'ny tenendrana-baviliana io. Zavatra mba tiako. Na tsy voatery soratana na soratana na tsy voatery soratanareo atao secret-nareo sy Jesosy na tianareo mba hoe ampahelezana ilay eto. Zany zao. Inona zany no ambadiky ny tsy fivarotan-dranabavy Lina efa sabata? Lalàna ve? Za mino fa tsy lalàna. Fa fitiavana an'Andriamanitra. Fa ny mpitiavana. Araka ny teko tamin'ny hoe tsika raha par rapport amin'ny olona taloha tao am-baiboly, sarotra amintsika izany ry havana. Sarotra amintsika ny zavatra niainan'ireo hoe tsy hena lavitra be. Fa ny azontsika kosa atao dia misy azontsika atao aty anatintsika aty. Jaona 4:20. Andiny 20. Hoy Jesosy. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia. Ary izay tia no tiany raiko, ary zaho tia azy ka izy eo aminy. Hoy Jodasy taminy. Tompoko naona no aminay nisy honefa tsy amin'izao tontolo izao koa. Jesosy namarika no tamin'ilay raha misy tia dia tandrina ny teniko, ary ndraiky ho tia azy araka ao aminy izay ka izay honina ao aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay rehetra efa reny dia tsy fa ny raiko izay naniraka. Jesosy zany eto hamaritra ny hoe olona tia azy sy ny tsy tia azy. Amin'i Jesosy teto dia ny olona tia nisehoany. Alleluia. Dia gaga moa Jodasy fa maninona izay ihany nisehoana fa tsy ny olona rehetra. Jesosy satria ny olona tsy tia. Fa za iseho amin'ny olona tia. Dia ireo olona rehetra tao amin'ny baiboly ireo nisehon'ny voninahitr'Andriamanitra satria tia an'Andriamanitra. Ny olona tsy tia an'Andriamanitra tsy nisehon'ny voninahitr'Andriamanitra zany. Alleluia. Ny endranam-bavy Maria zao ohatra izay koa ny azy hoe mba fisehoan'ny fitiavan'Andriamanitra. Misy fo maraina be izy. Mpalahelo kely mihitsy izy io rehefa tsy mampalahelo moa zany fa mahafinaritra angamba ny ilazana azy fa tsy mampalahelo kosa. Anisan'ny miavaka mantsy ranam-bavy Maria zao sy ny lerany amintsika dia taradiny enina amin'ny lerantsika. Dia zany hoe izay manomboka commencement amin'ny 10 maraina any aminy amin'ny 4 maraina. Fa tsy mbola ny raha teto tompoko izany ranam-bavy Maria zao zany. Na dia misy fotoana ary tsy salama ny zanany. Alleluia. Misy fotoana tsy salama ny zanany, tsy matory mihitsy pasteur ozy izy tamin'ny alina. Fa ny fifoazany amin'ny 4 rehefa sabata tompoko dia eo ihany. Niavaka be mihitsy satria misy fotoana zao anankiroa ny teto samy avy any États-Unis. Fa ny anankiray tsy mifo maraina fa ny azy enony amin'ny hariva ny azy ny fotoana. Za koa tsy hoe tsy tian'Andriamanitra ilay iray fa kosa ny ranam-bavy Maria zao zany zao dia any dia efa afaka anapotrany. Ianao ve raha zavatra tsy tianao dia foazanao amin'ny 4 maraina? Zavatra tsy tianao dia foazanao amin'ny 4 maraina. Fa tianao maty foazanao amin'ny 4 maraina. Misy fotoana ranam-bavy Angela io koa, izy miravava tsy maintsy tadika foana satria tsy mitovy lera amintsika mihitsy rehefa fa madika tena toa mihoatra adiny 9 indrindra ranam-bavy Angela.
misy fotoana le manao zoom amin'ny alina be reny mpavanyla amena zany letina mbavaka de tsy omena tsiny fa tena te atory fa nefa kosa tsy te hamotsitra de tena te any hoe tena tiako ianao Andriamanitra fa na te atory ary aho. Misy fotoantsika misy fotoana efa tenditantsika mihitsy hoe tsy afaka ohatrany tsy tokony afaka anao zavatra an'Andriamanitra, tsy afaka anao asin'Andriamanitra fa mezaka manao tsika atao iny anehoana amin'Andriamanitra fa tiatsika izy. Ary za miteny anao tsy diso ianao raha manao an'izany, asehoy amin'Andriamanitra ka nadako tsy mitovy ka nada sy ranavavy Maria zao ranavavy Maria naty anazy sy ranavavy Maria zao mitovitovy ny lerany mitovy misy moa fa tsy hoe mitovitovy fa i ranavavy Maria na koa eo foana izy. Misy fotoana izy mamparelika mihitsy teny hoe ty ampiasana nefa ny paosy kely indray ndre tsy maintsy andeha hiverina azy. Tia an'Andriamanitra zany ry havana. Ay moa ranavavy Angela koa mifoha amin'ny 4 maraina rehefa manaraka vavaka fiambenana tena marina zany. Marina tokoa ke zany. Nareo 3 miravavy zany tsarona iPhone nareo. Da afaka miteny zay hoe nareo tia an'Andriamanitra noho izay angamba. Nefa koa mety miakatra final. Fa mahafinaritra satria fitiavana an'Andriamanitra ny ambony. Tsy nitorimaso nareo ny ambony taminareo. Tsy niarerahanareo fa fitiavanareo an'Andriamanitra manesika nareo. Ary androany misy zavatra hitovizatsika androany afaka anehoanao fa tianao Andriamanitra de zao hoy ny tena Andriamanitra zay manana mididiko ka mitandrina izany de izy no tia. Alleluia. Za ry havana tsy vitako nandeha 4,000 kilometatra tsy vitako zany hoe tsy nanana menaka manitra novakiana teo atozy Jesosy aho. Raha hoe zay mahavita an'izany ihany atao hoe tia an'Andriamanitra de tena tsy tia zany satria tsy manana menaka manitra sy tavoahangy alabastara fa sopanisy io teny io afaka ahitany Jesosy fa za tia azy, za manana ny didiny. Ity baiboly ity ny didiny manana zany iny fa hoe tena Andriamanitra hoe zay manana ny didiny ka mitandrina izany. Nanomboka tamin'ny taona ray sy 4 ny azoko ty baiboliko ty fa de nampalahelo fa vaovao be foana tsy mikasian-dalitra izy io nampalahelo. Tany amin'ny taona 7 sy 4 za nanomboka ny vavako ohatr'izao vao nanomboka ny sokatra indray izy. Ary de efa zao hitanao zao fa misy fotoana efa afaka mihitsy ny page. Toy zao misy page toy zao le Kolosianina ny vakiko teo. Le izy mpivarotra baiboly ihany ny tenanay mbola manana baiboly tokoa tsika ho an'izay mila. Misy aminareo mila baiboly tadio atsika eto amin'ny ankira teo mivarotra baiboly baiboly amin'ny teny malagasy. Tsy aritra moa zay. Fa zavatra tiana tenenina hoe izy tiany efa miasa mafy de somary efa reradreraka nefa tsy foko soloina koa rehetra satria efa maro ny zavatra mba vao maromaro teto anatiny ato de ohatrany tsy foko izy ity. So de gaga ny hoe tsy ajaiko ny baiboly fa tena ajaiko izy io fa misy fotoana noho ny antony sokafana isan'andro moa izy ity de misy nanombilana kely. Fa izao manana azy ity efa ela be anao nitady fa nareo any Koweït tsy mety tsony ny andefasana aminareo satria na farany teo zany nandefa tsy nety satria lavany zareo any le izy. De zay manahirana be amin'le anareo any Koweït fa teny rana atsiny efa ny insiste impiry nandefa any Koweït fa sarotsarotra. Raha mahita olona tena hoe afaka andefasana tena sûr nareo de tsy sûr na fa afaka andefasana.
ny aina koa zao mahafinaritra be mety tamin'ny 2018 iana nividy baiboly tsara tarehy be tao aminay nefa tonga aty izy dia mahafaly foana mety amin'ny baiboly nefa tena komavoka be mihitsy n'le foniny efa tena hoe iny mihitsy izy ny tena tsara satria sokatra matetika sy ny asa matetika izy manao an'iny. Halleloia. Ry havana malalako, tsy vitantsika nanao ohatrany ny olona zany, ny olona atao fa misy kosa azontsika fitaina. Teny zavatra azontsika atao dia zao andaotsika hitandrina ny didin'Andriamanitra, andaotsika any Madagasikara koa marina tokoa ny teninao efa amiray sasany vao tapitra ndry sotra fambearana fitahina. Zany ny endrika fitiavana daholo zany, endrika fitiavana fatoizo, ary zany ny afahantsika mba eo am-pelatanantsika afahantsika maneho fitiavana an'Andriamanitra dia ndao toizantsika zany. Ho an'ny olona tsy tian'Andriamanitra misy teny anao mihitsy ko raha tsinona ko amiray sasany vao atory dia fo amin'ny diva koa zay tsy vitako zany ozy ny olona. Andriamanitra tsy ohatr' zany. Ary ny olona rehefa mba ianao manao zavatra ho an'Andriamanitra midy amatrana anao sabata tontolo ny andro noho ny fitiavana an'Andriamanitra fa tsy hoe noho ny lalàna. Za rehefa nitandremako sabata tsy noho ny lalàna fa satria tiako Andriamanitra, noho ny fitiavako azy dia sabata tontolo ny andro, tsy misy andro mahafinaritra ohatrany hoe maraina vao mifoha asan'Andriamanitra mandrapatonga ny alina asan'Andriamanitra. Misy fotoana adino ny sakafo zay rehefa sabata manareo izay efa mivahiny taty aminay ny sakafo rehefa sabata tsy dia zarizary zany, tsaingotsaingoka fotsiny satria na ny fotoana ihinanana ny ary misy fotoana zay ny hariva vita toroteny mihitsy vao mba misakafo, adino ny sakafo satria tsy le sakafo ny tiana fa Andriamanitra ny tiana. Halleloia. Ny anay Koweto koa mitovy lera amin'ny any Madagasikara nefa ny anay Koweto koa miasa mafy nefa mifoha amin'ny fito maraina sy amin'ny 9 maraina. Ho tahin'ny tompony ianareo, ho tahin'ny tompony ianareo ry havana, ataovy amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany fa maivana io rehefa fitiavana, maivana io rehefa amin'ny fitiavana. Hoy izy Andriamanitra hoe Andriamanitra mijery an'ireo zavatra ataontsika ireo dia izao ny fahitan'Andriamanitra azy tahaka an'ilay zanantsika manome antsika zavatra vitany amin'ny tanany iny. Mitevy volo mijery an'iny, iny ve mba nomenao an'Andriamanitra? Andriamanitra mijery an'iny mamy eo aminy. Io zavatra ataonao an'Andriamanitra ataovy amin'ny fitiavana, mamaky baiboly ataovy amin'ny fitiavana, mivavaka ataovy amin'ny fitiavana, manao asan'Andriamanitra ataovy amin'ny fitiavana, na mandeha tsy manoto eny an-dalana eny ataovy amin'ny fitiavana. Fa lehibe indrindra amin'Andriamanitra. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao ny fonao sy ny sainao sy ny fanahinao rehetra ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny ohabolana any ohabolana 17:25 dia misy teny mamoto izao hoe anaka atolory ihany fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Andriamanitra tsy mila ninina avy any aminao. Ny fahaizanao mira anampio fideranao an'Andriamanitra. Ny fanampianao ny sahirana anampio ny efa fitiavanao an'Andriamanitra. Ny fanaovanao karazana asan'Andriamanitra, asa fanompoana isan-karazany, ampio ny efa fitiavanao an'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra dia ny ohabolana 17:25 anaka atolory ihany fonao. Aza mena n'iza n'iza, azo mena mpanakampo, azo mena vola, azo mena n'inona n'iza, atolory ahy. Halleloia. Fa iny tena zava-dehibe aminy indrindra. Dia ny masonao faly mijery ny lalàny. Tena lalàn'Andriamanitra marahaba. Tsy jery à gauche, tsy jery à droite fa ny lalàn'Andriamanitra no jereko. Halleloia. Misy ny didin'Andriamanitra eo, misy ny mba tian'Andriamanitra ataontsika eo, misy ny sitrapon'Andriamanitra eo. Halleloia. Izany ny zava-dehibe indrindra.
mahafohy vola any a Madagasikara tady tio a zany koa zao zavatra ngezabe a mahakasika ny foko aminareo any a Madagasikara hitanareo zany mioraka fa rehefa mety ohay ry bartel ry fahombiazana fitahina ry jesosy mahery ry niriny avy any a Madagasikara mitselaka foana ny ambavoko mahita anareo tafiditra eto ny antony dia zao isika mantsy aty andafy a connexion zany a mandeha ho azy fidina vola ihany fa isam-bolana tsy dia hitany atsika mandeha ho azy ny connexion fa ny any a Madagasikara riavana misy fotoana zay miresaka rehefa sabata dia mifantany fa ireo ankizy avy any a Madagasikara manaraka live ireo lany vola ireo riavana mijery atsika mijery fandarana Marie Charline koa misaotra ny Marie Zona mpatsiahy lany vola fa tsy tsarono zareo zany satria maninona satria tiany Andriamanitra dia na ohatrinona ampidirina ny crédit ahafahana manao an'izany ndry zany zao a io tenin'ny Erika io tena mahakasika ny foko io a ary za mino fa mbola voakasika lavitra no zany fon'Andriamanitra hoe aleoko ozy ranabavy mihazy aleoko tsy misakafo toy izay ny crédit tsisy anarahako fandarana ry havana misy olona mivavaka izy efa tsisy atao mivavaka izy alohan'ny ivavahana jerena tolo ny programme rehetra so dia misy zavatra hampambola tokony alesy tokony atao a andao hivavaka tsika amin'ny anina andro iny zany roviny aloha jereko ny calendrier ay teny efa misy fety ale amin'io ny aorina io ndrena hoe jerena calendrier ay batisany anina ay fivoriam-pianakaviana fa ny olona tia an'Andriamanitra indray zao tsika hanao an'izao andro iny zay sabata tena mialatsiny sy a mivavaka izay rehefa sabata dao mba hiresaka kely tsika hidinidinika raha alina le am'firy amin'ny sivy sasany tena mivavaka izay ry sefa tena mialatsiny halleluia fitiavana ataovy lehibe indrindra halleluia raha ianao androany iny nanomenao Jesosy a Andriamanitra nanome antsika an' Jesosy eny Andriamanitra tsy zavatra ohatr' izany nameny fa tena tonga dia zanany mihitsy natao tonga novo mba afaka ho alatsa-drà zay nge ny antony nisiny Jesosy teto tany Jesosy efa nisy foana zany tsy ankalazantsika krismasy indrindra fa 25 décembre tsy mankalaza an'izany 25 décembre tsika satria 25 décembre dia andro nankalazana ny fanompoan-tsampy teny Andriamanitra ny masoandro dia nampidirina teo fotsiny atao apiteraka eo koa Jesosy ireo zay mbola tsy mahalala mantsy mety tezitra zao nareo zao dia mety tsy hanaraka tsondremana mikarapitso hoe tsika eto tsy mankalaza krismasy fa tsy mbola voanareo rery ny tsorenina tamin'izany hoe krismasy koa na zay koa ary tamin'ny voalohany na inan'izany tao anatin'ny fiangonana niova fotry zao nangarika mihitsy ny Jesosy mampino hoe aza manao hoe tsy hanao krismasy tsy hanao sapaintso hoe fa ary avako malalako iny ao moa natonga nanotenan'izay teo sady tokoa rery natonga nanotenan'izay teo mahafinaritra ny mahita ny fitiavanareo an'Andriamanitra hoe betsaka ny zavatra fonareo afoy mba ahafahana mitady an'Andriamanitra ry havako an'io fitiavan'Andriamanitra ary ataovy tena hoe amboniny zany dia ny fitiavana fa io a no feny fatanterahana tianao ho tanteraka ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia asio fitiavana dia zavatra rehetra io teneniko anao ny olona rehetra mieritreritra hoe be lalàna be Andriamanitra be didy be Andriamanitra dia tsotra fotsiny tsy tian'Andriamanitra izy fa ny olona tian'Andriamanitra tsy mahatsapa an'izany
za zao dia tena tireko anao tsy mahatsapa mihitsy hoe be didy be zany Andriamanitra fa zao tontolo zao ary tena be didy ary ny didy rehetra izay ataon'Andriamanitra rehefa dinihana dia mahasoa ny fiainantsika daholo, mahasoa ny fiainantsika daholo ary fitadiavana tombotsoa antsika daholo. Tsy mba tiana veravana zany hoe misy Andriamanitra manome anao malalaky mihitsy hoe mitsara ianao amin'ny andro fafito, mitsara aza manao ninina kora maty amin'izany zay, aza manao ninina kora mahatra amin'izany zay, aza manao ninina fa zany momba anareo. Halleloja. Ianao mihitsy hoe patron-nao mihitsy zany eo ampiasana miteny hoe aza miasa zany be tapaka ve kanamo tsy tapaka ny kanamo aza miasa fotsiny tana matory. Halleloja. Zany ny Andriamanitsika zany. Hoe zany anapavy hoe vakina kely taona hoe mahafinaritra be taona kely avany ndry marina konfoamin'ny anina ndry misaotra Fabiola ndry Fabiola io nisy hoana voninahitran'Andriamanitra be tamin'ny oviana moa izy tamin'ny Pentecoste moa izy tamin'ny sabata tamin'ny commencement izy mivavaka eo dia patron mianatra anazy dia mitena ahoana misy iny izy mitomany be tapiditra be za dia io zany tena be dia ngambany fa izy arakaraka tena patron izy enao anaty telefona zao lesaka izy mivavaka ihany mivavaka fa raha zao ilay patron ataovy ary navelany mivavaka eto tsy nahitra anakisoka ny anabavy mivavaka. Fitiavana an'Andriamanitra zany raha tsy fantatrao. Ny anabavy Ridaopa tsara be koa zany zanaka zavaka an'izany tonga dia mipatain'izao ny sapahefa degré dia narino fitsatakarnay a Jésus zany ndry fitiavana zany, fitiavana an'Andriamanitra zany. Saotra anareo tena ho an'ny olona mety mbola vao androany izy vao tonga teto dia mety mazavazava aminy zany hoe hanao zavatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Toa ohatra ny anabavy teo hanaovana asan'Andriamanitra dia natokany mihitsy ny efitrano anankiray tsy ataony hanaovana ninina fa ho hanaovana asan'Andriamanitra fotsiny. Zay rehefa mifindra trano dia nizatra jerene voalohany eo amin'ny trano io hoe misy efitra ray ve ankoatran'ny atoritsika hanaovana asan'Andriamanitra. Zay aloha vao mijery ny manodidina zay dia mieritratra hoe ahoana ny asan'Andriamanitra sao sanatria tsy afaka hanaovana asan'Andriamanitra ity trano ity, vao tsy afaka hanaovana asan'Andriamanitra na mora na tsara na inona tsy miditra ao zay. Halleloja. Manomboka androany tsika hiainga vaovao indray mba hamaly fitian'Andriamanitra. Ny nazy ny zanany no natolony antsika. Nefa eritreretinao na dia efa zany aza nataon'Andriamanitra tsy mbola mila valiny aminao koa izy hoe izao atao. Andriamanitra nalefa aloha Jesosy dia izy vao mijery andray ve ireo tolona fa tsy nasina fitsapakevaka ho any anareo Jesosy tsoa dia tsoa anareo izy fa tsy alefa kosa ny zanako nalefa ny aloha. Halleloja. Tonga dia nalefa amin'ny fotsiny aloha Jesosy, nalefa melony fitiavana. Avy eo anjarantsika mandray na tsy mandray fa nalefa ny aloha ary tsy nitady takalony amin'izany Andriamanitra. Tsy mila valiny aminao Andriamanitra fa tsy nizao fotsiny ihany anaka mba hatolory amin'ny fonao fa iny tena tiako. Tianao Jesosy tianao Andriamanitra manomboka androany ataovy amin'ny fitiavana ny zavatra ataonao fa io ny zavatra ambony indrindra fehiny fatanterahana dia tanteraka amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao rehefa ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fitiavana ho an'Andriamanitra. Hotahin'ny tompony antsika rehetra mino fa voarainao ny afatra androany miainga eto ianao androany manomboka eto ny zavatra rehetra ataonao ataovy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ataovy bazeny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra daholo ny fitondran-tenanao, ataovy fitiavana an'Andriamanitra. Raha mitondra tena tsara ianao Andriamanitra mahazo voninahitra eo mason'ny olona. Halleloja. Dia samy tahiny tompo samy mahery samy mahafoy. Ny andranam-pahaverika zany nafoy mihitsy ny asany satria tsy tiany miasa sabata.
fitiavana ny ambadiky izany ary tsy ho lasa mahantra mandrakizay tsy hoe tsy niasa noho izany dia ho ataon'Andriamanitra mantra sanatriza ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra manaova zavatra an'Andriamanitra tsy mila valiny taminao Andriamanitra dia ianao koa zazatra hoe za Andriamanitra zany nataoko taloha hiala sigara raha tahinao asorinao amin'ity olana ity hiala toka raha asorinao amin'ity zany hoe ohatrany tehitena zany hoe za tsy hiala toka raha vao tsy afaka io Andriamanitra tsy niteny an'izany fa to tena alefa ny Jesosy tsy nila valiny tamiko izy tsy nila valiny taminao ho tahiny tokony antsika rehetra mandehana amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa io ny ambony indrindra tonga fahatanteranao amin'Andriamanitra tahiny tokontsika rehetrarehetra Alleluia.
raha tsika vavaky zany hira zany zany toloteny zany ravana malala Jesosy malalo sotranao zay satria tafita teto indray ny hafatrao sotra Jesosy misotra satria ny ampianatra anay teto indray ianao androandry alleluia ny amin'ny tokony anaovanay zavatra fitiavana anao ny amin'ny tokony anaovanay zavatra rehetra ataonay ho anao ampitiavana maina Jesosy ampianary zay Jesosy manomboka eto anao zavatra ho anao ampitiavana satria zay rehetra nataonao anay hatramin'izay na dia zavatra eritreretinay fa ady mampifilalaovanay azy dia mbola nataonao noho ny fitiavana anay ary nataonao ampitiavana avokoa na ny fananarana anay na ny fitarian-dalana anay na ny fampaherezana anay na ny fananganana anay hatramin'ny famonjena anay Jesosy nataonao ampitiavana maina Jesosy manana ampianary zay tsirairay avy eto androandry ay an'io fitiavana anao misimisy kokoa misaotra anao ny amin'ny mpanomponao zay efa tena hoe betsaka ny sakrifisy izay ataony ao ny lany vola vao maharaka fandaharana ao ny reraka ny vatana nefa mbola manaraka fandaharana miaino ny feonao Andriamanitra ao ny mety miara-ny fanenjehany isan-karazany ao ny mahafoy zavatra maro Jesosy io amaly fitiandreny olona reny ane anao araka ny fombanao Andriamanitra sotra Jesosy tafinerinao ny tsirairay avy ay anao an'izany hoe zavatra amin'ny fitiavana anao zao Jesosy manana samy mivavaka amin'izao fotoana zao dia tena hoe Jesosy ampianaro mbola anao bebe kokoa amiko raha misy kely efa vitako Jesosy dia ampianaro mbola anao mihoatra ay anao mihoatra halleluia maina Jesosy maina Jesosy tompo meo anay zany fofeny fitiavana manompo anao zany meo anay zany fofeny fitiavana manompo anao zany fa raha tena hoe ao anatinay zany Jesosy dia mandeha zahay aompy zahay tena ho tonga amin'ny fataterahana ny fiarahanay aminao Andriamanitra fa amboniny zavatra rehetra fitiavana hoy ianao ary hitondranay any amin'ny fataterahana satria Andriamanitra tanteraka ianao sotra Jesosy sotra Jesosy maina Jesosy samy mivavaka amin'izao fotoana zao na dia hivavaka ataonao io fotsiny ary atolory ampitiavana be ao an'Andriamanitra atao tena hoe vavaka feno fitiavana mipolotra avy anatin'ny fonao dia manomboka androany araka ny fampianarana nentantrana vavintsika ao zay lahy io hoe ataovy ambony Andriamanitra mitoerana ambony Andriamanitra mitoerana ambony Andriamanitra maina Jesosy samy mivavaka tsika amin'izao fotoana zao You are God. Yeah, you are powerful. Jesus, you are powerful. Through the greatness of your power, your enemies submit. Yes, Jesus, you are powerful. sotra Jesosy sotra fa mihina fa nampianatra anay indray ianao teto iainga vaovao indray zay Jesosy amin'izao fotoana zao ka ny zavatra rehetra ataonay dia ataonay amin'ny fitiavana be anao halleluia dia fantatray fa ho akasitrahanao zany antenainay fa ho akasitrahanao zany ay aneo fitiavana halleluia ay aneo fitiavana anao ary
meo anay hatrany ny didinao meo anay hatrany le didinao Andriamanitra fa ho akatoavina izany amen He's merciful, His mercy endures forever. tiavo Andriamanitra ray avana malalo raha teo lasa lavitra ianao tiavo Andriamanitra amen zany vetsovetsom-ponay Andriamanitra dia ny amin'ny voninahitra anao amin'ny fitiavana tsy hetsika izay manomboka eto raha tsy hetsika amin'ny fitiavana anao zavatra ho anao Andriamanitra manomboka eto dia omenay lanjany bebe kokoa noho ny teo aloha dia zavatra raha ataonay ho anao ataonay amin'ny fitiavana anao Andriamanitra misaotra raha eo mankasitraka Jesosy amen Jesosy miteranao zay ary manome voninahitra anaranao misaotra tamin'ny teny izay voazara teto fa io Jesosy izany teny izany mba hitondra ny anatin'ny fitiavana anao tokoa ary ny teny izay voazara teto androany dia tsy hisy ho very maina fa tena moa avy zato eny am-pon'ny olona tsirairay avy misaotra Jesosy dia voasisa tany tsy afaka hitsainoka anaty litera ray tamin'izany aza ny anara-melin'i Jesosy Kristy Sabata misaotra Jesosy halleluia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ndao ampandrotsika ny anabavitsika Iama ivavaka ho an'ny firenena tainy tompo raha anabavy Iama anao ny fitenenana tainy Jesosy pastera tainy Jesosy tsika tsiraray avy manatrika izao fotoana izao mbola hiara ivavaka tsika anomaranantsika ny fotoana ry Andriamanitra raina be fitiavana ry Andriamanitra raina tsara indrindra o Andriamanitra izay tena hoe tsisy toanao Andriamanitra izay tena hoe mpanjaka ny fiainanay tsirairay avy rehetra mpanjaka ny fonay ray masonao tena hoe misaotra anao zahay amin'izany teninao mamy dia mamy nampitoraina ny mpanomponao izany misaotra anao zay ray masonao mbola maheno an'izany teninao masina zany Jesosy malalo tena hoe tsapanay ankehitriny Jesosy fa tena hoe navahanao tokoa zay Jesosy malalo mbola maheno an'izany teninao zany misaotra Jesosy malalo na dia ataoko hoe misy ny sakrifisy ataony tsirairay avy Jesosy dia tena matoky za Jesosy malalo fa tena hoe teny fitiavana ary teny mpiainana ho anay tsirairay avy zany nafafinao androany zany misaotra Jesosy any amin'ny nanomezanao an'izany teny mamy zany amin'ny mpanomponao tario foana zay Jesosy malalo tario fa tsy manana hery zay indraindray entina tena hanoka tena ho anao entina tena hoe hiresaka aminao maharitra anehoana fitiavana anao ampitomboy eo anatinay foana ampitomboy foana fotoananay Jesosy malalo hoentinay hamalina fitianao entinay anakaikaizana anehoana fitiavana anao ray masonao entinay ampitomboana ny asanao eo amin'ny fiainanay entinay ampitomboana Jesosy malalo hoe anao tokoa tena hibahana eo amin'ny fiainanay ray manontolo ray masonao tsy miafina aminao Jesosy malalo fa neo-kevitry ny tsirairay avy teo ny amin'ny sakrifisy ataon'izy ireo ray masonao mba tena hoe hatreho foana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy Jesosy meo hery foana Jesosy meo fotoana foana ary ampitrakao foana Jesosy na misy aza indraindray natao hoe favarim-barianana dia fo azy foana Jesosy fo azy ka dia eto zay Jesosy malalo makasitraka anao tena hoe misaotra anao fa mamy loatra zany teny nomenao anay androany zany ary tena hoe entina hiainga Jesosy malalo hifikitra aminao bebe kokoa entina hiainga Jesosy malalo tena hoe anatenanao foana ka tsy hisy na diray Jesosy malalo tsy hainga an'izany teninao masina izany fa tena hoe na iza na ny vaovao izay tonga teto Jesosy dia tena hoe voakasika izany teninao izany
ary tena hoe androso amin'ny fitiavananao, androso amin'ny vanim-ponanao, androso amin'ny fitandremana ny didinao indrindra Jesosy. Makasitraka an'izay, makasitraka Jesosy malala. Ankehitriny ary izay Ray Masina mivavaka izay ho an'ny firenenay. Tsy miafina aminao Ray Masina izany firenena izany izay tena hoe entina ianatrehanao foana ny Ray Masina. Betsaka ny zavatra miseho amin'izany firenena izany. Ao Jesosy malala toa akidina pinina tsy fantatra intsony. Ao ny tsy fananana, ao ny ady trano, ao ny fanompo-tsampy izany, hevitra rehetra mampisaraka firenena aminao. Ny asam-baizina rehetra dia hita ao anatin'ny firenena ao Jesosy. Rehefa maro ihany Jesosy manandratra ny anaranao bavaka. Anefa Jesosy malala mbola betsaka ihany koa mbola vavaka masirasira dia hoentina ianatrehanao mba hovay fony izy ireny tsirairay avy mba hiadana izany vahoaka ao anatin'izany firenena izany. Ao fianakaviana ao zanakay, ao ny mombanay rehetra Ray Masina, hatrehanao foana. Mba kasiana izy ireo satria izay Jesosy malala dia manandratra vavaka ihany eto. Fa ianao ny anatanteraka izany dia kasianao Jesosy. Eo ireny fonjaka, eo ireo tsy manan-kialofana, eo ireo marary eny amin'ny hopitaly, eo ireo azo ny tsy fatripahalemana any amin'ny tany ambanivohitra tsirairay avy any enina fa na ny andrenivohitra ary dia feno ny tsy fandripahalemana. Ao ireo mbola ianjateny fanompo-tsampy, mbola fehezin'izany fanompo-tsampy izany. Jesosy ianao ireny ihany nantenanay Ray Masina. Ianao nantenanay hanova izany an'ilay fiadanana izany firenena izany. Makasitraka anao izahay Ray Masina. Ianao no antenainay Ray Masina tena hoe an'ilay fiadanana izany firenena izany. Ankehitriny Ray Masina, misaotranao ny amin'ny fotoana rehetra teto, misaotra ny amin'ireo mpanomponao, mitondra ny teninao, tao mivavaka fanombohana, tao ny namitina tamin'ny teny vahiny, tao ny pasterana melabelatra dia tena mamy tokoa Jesosy atao ny mpanomponao nampitondrainao ny teny masina androany. Makasitraka anao izay madobo fa tsy nandehandeha ho aza ny teninao izany fa tena hoe hiatefa tanteraka any amin'ny tsirairay avy ka moko tsara Ray Masina. Dia makasitraka anao izay ny amin'ny fotoana rehetra ny iarovana ny connexion, ny iarovana ny fotoana ny tsirairay avy. Ray Saraketo izay tena anjeninao masina itoby manodidina anay tsirairay avy ary fanantenanao tany anatin'ny fonana azo izany teny izany. Tena hoe fiainana ho anay entina hamakivaky ny tontolo andronay indray. Ka ampitsy Jesosy dia voninahitra ho atolotra eo anao mandrakizay fiadanana ho anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malala. Raha misy tsy vola azoko ianao ny mahafantatra, ianao nandratanteraka izay rehetra mahasoa anay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Halleluia. Makasitraka indrindra ny ranabavy amintsika tao anatin'izay vavaka matsiro ho an'ny firenena izay. Dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny amaly fitianao ranabavy ama dia mandrosoa hatrany hatrany. Dia Jesosy hamonitra ny fotoana lany ny mety harerahana sy ny sisa hotahin'ny tompo ranabavy ama. Misoratsika rehetra ihany koa anatrany hatramin'ny farany. Tapitra eto ny fiarahantsika. Ny fiarahantsika ny tapitra farambola tiaraka aminay ianao dia ampidiry fotsiny tapeo ny hoe akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com dia afahanao mihaino ny japeo akiradio mandeha andro aman'alina misy toroteny misy hira hotahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Raha mbola tsy tonga any amin'ny rao lanitra Jesosy ka velonay na soamantsara tsika rehetrarehetra reto dia raha pitso maraina amin'ny sifotsika dia efa iaraka amin'ny mampionina miverina amin'izay ny vavaka maraina miaraka amin'ny mampionina raha pitso maraina dia raha pitso amin'ny sivy alina kosa sasany amin'ny sivy sasany alina na amin'ny folo dia miaraka amin'ny kondrainareo anaty vavaka fiambenana. Faly be izay niaraka taminareo teto ary raha tsy tetonareo dia sahiranareo teto izay na higinareo fa tetonareo dia nafana ny fotoana ka dia Jesosy hamaly fitianareo samita iny tompo orika mamy masina ho antsika tsirairay avy dia raha pitso tsika miona samy mahery samita iny tompo isika tsirairay avy. Halleluia. Amen. Through the goodness of your power.